Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy nieloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza manamafy atoka iana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Azuantoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandeana matahora ny tompo, ifanany tarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Saya Sainu Tanjemana. Feno fisaorana anao izahay, ry Tompo Andriamanitra io, raha tsy diso anjara mifamondramponao izay zanaky ny fifoazana, ka menao zao fotoan-dehibe izao, hitondranao anay mitanila eto amin'ity toby lehibe Ankarimalaza ity. Ravo tokoa ny fonay, faly tokoa izahay satria afaka miaona aminao, manome voninahitra anao, midera sy mankalaza anao, f'Andriamanitra tsara ianao, ny famondramponao maharitra mandrakizay. Ny rinay ry Tompo Andriamanitra io, le ny amangianao ny fovatonay, amin'ny alalan'ny teninao izay afafinao mandritra ity herinandro ity, hanefy anay, hanavao ny fanloratenanay indray, iverenanay amin'ny fitiavana voalohany, dia ny tsy tiavanay, ny tsy atahoranay,
Ny tsy atahoranay na inona afa-tsy anao Tompo Andriamanitra efa nanao asa mahery teo amin'ny fiainany fiangonanao, teto amin'ny ity tobo lehibe ity, teto amin'ny tany razanay ary eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny andre ny teninao dia sokafo ny fonay, amin'ny alalan'ny hery ny fanainao, aizanay mandray zany ary tsy ho piainy fotsiny ihany mamitaka ny tenanay izay, fa ho tena piainy ho mpakato. Koa dia mitenena aminay araka ny fombanao ry Tompo Andriamanitro, fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anakinana izao vavaka izao. Misaotra Tompo. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, raha nomeny izao tombonandro pahasoavana izao, hitondrany antsika zanaky ny fifoazana indray, mitanila eto amin'ity toby lehibe Ankarimalaza ity, ary dia manolotra miara-abo mba hampirarian-tsoa ho atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ny birao foibe Ankarimalaza izay nanome izao anjara izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho anjaratsika amin'izao toroteny faha 5 izao, dia raha tsika mahita ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia ny toko faha 9. Deuteronomia ny toko faha 9, ovakitsika manomboka amin'ny andininy 12 ka mahatratra ny andininy faha 15. Deuteronomia ny toko faha 9, ny andininy 12 mahatratra ny andininy faha 15. Andininy 12 mahatratra ny andininy faha 15. Dia toy izao ny fivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egyptiana sy Farao ary ny ankohonany teo masontsika, ary nitondra antsika ny voaka avy tany izy hampidirany antsika mba omeny antsika ny tany izay nianianany tamin'ny razantsika omena azy. Ary Jehova nandidy antsika hanaraka ireo didy rehetra ireo sy hatahotra ny Jehova Andriamanitsika mba hita soa mandrakariva isika sy ho velona tahaka ny amin'izao anio izao. Ary fahamarinantsika ny mitandrina hanaraka izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehova Andriamanitsika araka izay nadidiany antsika. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry zanaky ny fifoazana, mankalaza izao isan-keritaona sy jobily faha 80 taona ny toby lehibe Ankarimalaza izao, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anisan'ireo teny manana ny toerany sy ny lanjany manokana teo amin'ny fiainam-panahin'ny zanak'Israely ry havana, ity Deuteronomia toko faha 9 nakana izao tenin'Andriamanitra anjaratsika eto izao. Tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny zanaky ny fanekena taloha ihany anefa izany, fa tena zava-dehibe ho atsika zanaky ny fifoazana ihany koa, ho atsika zanaky ny fanekena vaovao, ary atolotra ho saintsaintsika amin'izao jobily faha 80 taona ny toby Ankarimalaza ity izao, mba hijoroako sy hijoroanao amin'ny mahatena zanaky ny fifoazana antsika. Azo lazaina ho ivo ny finoana
teo amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, ity Deuteronomia toko fahaenina ity, no izy mirakitra ilay fanekepinoana jiosy. Ny hoe Shema no ilazany teny hebreo azy, izay adika hoe mihainoa, araka ny teny voalohany eo amin'ny andiny fahaefatra amin'ity toko fahaenina ity, manao hoe mihainoa ry Israely, Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany. Ny hoe mihainoa eto ry havana dia azo adika hoe mihaino tsara na manongila tsofina, ary manana hevitra ny amin'ny fahatokiana sy ny fanoavana ihany koa. Izany fanekepinoan'ny zanak'Israely na ny fiangonan'ny testamenta taloha izany ry havana dia ho fanambarana ampahy be maso korentany ho rendanitra ny asa lehibe nataony Jehova tamin'ny taranak'Israely, indrindra fa nanafahana azy ireo avy tamin'ny fahandevozana tany Egypte. Nandritra ny fitaovam-bavahana tao amin'ny tempoly sy tany amin'ny sinagoga no nanonona ny jiosy io fanekepinoana io, araka ny voalaza teo, anambarany mazava, anambarany ampahy-be maso fa tokana sady tsy toa lay Andriamanitra iankinany. Marina fa ny fanonona ny jiosy izany fanekepinoana izany dia misy hevitra roa seho, dia ny ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fanoherana ary fandavana ihany koa reo Andriamanitra tsy izy, reo Andriamanitra sandoka izay nanodidina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Feno dia feno tokoa ry havana ny fampianarana natolotry ny ray aman-dreny teo ny amin'ny tsara ho fantatra manodidina ny bokin'ny Deuteronomia. Heverinay anefa fa mahatsara atsika ny teny averina, noho ny apôstôly Paolo ny Filipiana toko 4 ny tapany 2:1. Noho izany dia mamelanay apahatsiahy fosy izay mahaizy azy ny bokin'ny Deuteronomia, izay nakana ny teny fanevantsika mialoha ny resahatsika izao perikopa anjaratsika izao. Fampianarana faharoa na famerenan-teny no hevitry ny teny hoe Deuteronomia, izany hoe fameperana indray, famerenana indray, fanamafisana indray ireo torolalana sy fitsipika izay efa natolotra, efa nomena ny zanak'Israely amin'ny maha-olon'ny fanekena azy. Nambarany ray aman-dreny teo fa taranaka vaovao, generation vaovao tamin'izay mila verina, mila hamafisina indray izay efa natolotra Andriamanitra tamin'ny fotoana lasa. Hiditra ho Kanana izy ireo, ho amin'ilay tany nampanantenaina rehefa avy nivoaka ny fanandevozana tany Egypte, avy namakivaky ny tany efitra feno fizahan-toetra mahamay. Mialoha izany dia mitsangana Mosesy, nampahatsiaro, nampianatra azy ireo indray ny amin'izay hoentiny izy ireo miaina ao amin'ilay tany nampanantenaina. Izany no ambadiky ny boky Deuteronomia. Arak'izany ny hoe Deuteronomia dia fampahatsiarovana indray ireo fampianarana sy torolalana maro samihafa hoentina miaina ny maha-olom-boafidy sy navotana ary no hamasinina ny zanak'Israely. Dia nataony Mosesy ho lara-pahamehana tamin'izany ny nampianatra sy nampahatsiaro ny zavatra telo reto. Voalohany, ny amin'ny asa lehibe nataon'Andriamanitra sy ireo teny fampanantenany. Faharoa, ny amin'ny zavatra takiny fanekena tsy maintsy harahin'izy ireo amin'ny finoana sy ny fankatoavana. Ary ny fahatelo farany dia ny amin'ny tokony hanoloran'izy ireo ny tenany ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny handehanany araka ny lalàny, ka ho tia sy hanome voninahitra an Jehova Andriamanitra amin'ny fony rehetra, ny sainy rehetra ary ny hery rehetra.
niafatra atolotranao, niafatra sarobidomenanao amin'ny alalan'ity boky Deutéronome ity, zanaky ny fifoazana dia ity: ny finoana arahina fankatoavana no ahitany olom-boafidy fahombiazana sy andraisan'ny fitahiana feno amin'ny fandovana ny teny fikasana. Ny finoana arahina fankatoavana no ahitany olom-boafidy fahombiazana sy andraisan'ny fitahiana feno amin'ny fandovana ny teny fikasan'Andriamanitra. Setrin'izany kosa nefa dia tsy ahita fahombiazana ary hiatrika famaizana hatrany kosa ho an'izay tsy miorina tsara amin'ny finoana sy ny fankatoavana ilay tompony fanekena. Koa ny afatry Mosesy ato amin'ny Deutéronomie araka izany dia azo aravina amin'ny toko 4:9 manao hoe: amin'ny anaran'i Jesosy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany dia mafisina amin'ilay teny fanevantsika manao hoe: ary tiava an Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremany. Maiza misaotra sy manome voninahitra an Jehovah Andriamanitra ao ry zanaky ny fifoazana. Raha entin'i Jesosy mitanila aty Akarmalaza amin'izao fankalazana ny 20 taona ny asa mahery nataon'Andriamanitra teto amin'ity toerana masina ity, ny asa lehibe nataon'Andriamanitra teto amin'ny tany razasika sy teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fifoazana tobo lehibe Akarmalaza. Tombo lehibe ho azy sy ho anao ny ahatongavana eto, ny anatrehanao izao fotoana izao, satria te hampahatsiaro zavatra maro ho ahy sy ho anao Jesosy. Te hampianatra zavatra maro ho atsika Jesosy amin'izao taona jobily izao, mba tsy ho fotoana mandalo izany, fa fotoana izay anaovantsika dingana vaovaon-dray hiatrehana ny fizoroana ho vavolombelon Jesosy hanefana ny anjara fanompoana izay fanekitsika teo masony. Tsy azo fenina mantsy fa noho toe zava-misy atrehina eto amin'ity fiainana ity fiainana feno ady ity dia tsy vitsy amintsika no mitsikera ny fitondran'Andriamanitra, ny fiainany firenena, ny fiainany zao tontolo izao. Tsy vitsy ny manome tsiny an'Andriamanitra aza, ary tsy vitsy no manadino ilay tenin'Andriamanitra manao hoe: malala i masoko ianao, araka ny Isaia 7:4 tapany voalohany. Eny tsy vitsy, tsy tambo isaina ireo izay very fanantenana mbola velona noho ity Covid-19 ity, ka misainto hoe ahoana hiany izy ity. Ry ava malalo amin'ny tompo, na inona zavatsarotra sy fisedrana na fitsapana mahamay natrehny zanak'Israely, dia sitrak'Andriamanitra mandrakariva izy ireo hitoetra tsara amin'ny fitiavana azy vokatry ny fanekena nataony taminy. Noho izany dia taomina amin'ny alalan'izao afatra nentin'i Mosesy izao ny vahoaka Israely, taomina amin'ny alalan'izany koa isika vory eto mankalaza izao taona jobily izao, mba tsy hanadino izay rehetra efa nataony Jehovah Andriamanitsika tamintsika, indrindra ireo asa mahery izay efa nataony teo amin'ny fiainany tsirairay, izay ampiharihariana amintsika fa efa vita tombokavatsa teo masony Jehovah Andriamanitra isika amin'ny maha olona antsika. Indrindra ny 2:20 sy ny 3:20 amin'izao perikopa anjaratsika izao hoe: ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egyptiana sy Farao ary ny akonany teo masontsika, ary nitondratsika ny voaka avy tany izy hampidirany atsika mba homeny atsika ny tany izay nianianany tamin'ny razana homena azy. Midika izany fa tena fototra ho an'ny finoana araka ny soratra masina, ny fahatsiarovana, ny famondram-po
sy ny asa-panafahan'Andriamanitra tamin'ny lasa, ambara amin'izany fa tsy miova io Andriamanitra iankinantsika io, tsy miova ny heriny io fitiavana, ny heriny ilay Andriamanitra iankinantsika io, ary tsy miova ny fitiavana, ka tsy mba manatsoaka ny fanekeny fihavanany amin'ny olom-boafidiny izy, na dia ho didiny tontolo ny corona azo antsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Irian'Andriamanitra arak'izany mba ho izy irery ihany no tiavintsika, izy irery ihany no ankatoavintsika, izy irery ihany no ivavahantsika, izy irery ihany no tompointsika, ho setry ny fitiavany, ho setry ny famindram-pony. Tsy hafa izay kendren'Andriamanitra fa ity: ny ivony na ny fehizoro ny fiainan'ny olom-boafidy dia ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo sy fanahy ary hery mihoatra noho ny zavatra rehetra. Izany hoe tsy misy irin'ny fo na ivavahan'ny fanahy ka iankinany atao rehetra afa-tsy Jehova Andriamanitra irery ihany. Mampahatsiaro antsika ny tonokira sarobidy izay nataony Asafa mpanao salamo izany ry havana, araka ny salamo 3:70, ny 5:20 hatramin'ny 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao, na dia levina aza ny nofo sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehova Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Indray andro ry havana dia nanatrika vehivavy mpiandry avy nodidiana na natao opération tao amin'ny hôpitaly Luterana Manambaro izahay. Matetika moa rehefa avy nodidiana ny olona dia manao delira, miteniteny foana, ary dia mandohatra ny tsiambaratelo ao anatiny, na ho tsiambaratelo ny iba io, na ho tsiambaratelo ny abo. Ny matetika dia tsiambaratelo ny iba no mipoitra, miloatra, fa ny fanohitra tamin'izany ny nolazain'ity ramatoam-piandry ity. Hoy izy, ary niantaanta izy no miteny azy: tiako ne ianao Jesosy, tiako mihoatra noho ny fitiavako ny vadiko ianao. Tiako ne ianao Jesosy, tiako mihoatra noho ny fitiavako ny vadiko. Ny omedy olo ny namako rehetra tao amin'ilay efitrano, izaho kosa nangina, lasa ny eritreritro. Fa hafakely zany déclaration d'amour zany, tsy tahaka izay mahazatra ny maro, hafa miavaka izany. Fizoroana vavolombelona tsy misy toazy izany ry havana, ka mampametra-panontaniana hoe mba firy amintsika zanaky ny fifoazana vorony lanina eto izao no mba efa ny lohabava toy izany. Mety matahotra andrangahy ngamba, fa tsy mora andrangahy mandeha an'izany. Hay lasa deuxième classe aho. Ny izoroantsika vavolombelona tahaka io ramatoa ihany koa ry havana no kendreny Jesosy amin'ny teny faneva banjintsika amin'izao taona jobily izao. Ary tiavany Jehova Andriamanitra ao ka tandremy mandrakariva izay asainy ho tandremana. Ary mbola mafisina izany amin'ny tapany faharoa amin'ity perikopa anjaratsika ity, ny 420 sy ny 520, manao hoe: ary Jehova nandidy atsika hanaraka ireo didy rehetra ireo sy hatahitra ny Jehova Andriamanitsika,
mba hita soa mandrakariva isika, tsy ho velona tahaka ny amin'izao anio izao. Ary famarinantsika ny tandrona anaraka izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika araka izay efa nandidiany antsika. No antitra anteriny Mosesy fa mila maneho fireketam-po tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely amin'ny alalan'ny fankatoavany lalàny raha te hiada-pinaritra amin'ny fandovany ny tany Kanana izy ireo. Izany hoe ny asa-panavotana nataony tamin'ny nanafahany olom-boafidy avy any Egypte sy ny erovana azy tany anefitra ary nombany azy manoloana ny fahavalo rehetra no itakian'Andriamanitra fankatoavana amin'ireo zanak'Israely ireo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao, mioripaka amin'ny fitiavana sy ny famindram-po nasehon'i Jehovah Andriamanitra ny fangatahany fankatoavana avy amin'ny zanak'Israely. Noho izany ry havana, dia mifamatotra ka tsy azo saraina ny mahavahoaka voafidy ny zanak'Israely sy ny mahazanaky ny fanekena azy. Andriamanitra marina Jehovah satria miazona ny fanekeny, ary ny zanak'Israely koa dia asainy hanoa azy ka anaraka tsaka-misy andavany ny teny ny sitrapony. Any Jehovah avokoa tokoa ny firenena rehetra ambony tany, saingy ny Israely kosa dia notsongainy manokana ho fananany ka nomeny fitsipika sy lalàna harahiny mahatonga azy tsy hanao ny fanao ireo firenena manodidina azy. Isan'ny teksta fanalahidy azo antsika ny hevitra fonosy ny fifidianan'i Jehovah Andriamanitra sy ny fahamasinan'ny zanak'Israely ry havana. Ny Deuteronomia 4:12 ny 9:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka voafidy no rakitra soa azy ny ohatra noho ny firenena rehetra ambony tany. Koa satria masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, dia tsy maintsy hanohitra ny fahazenty-lisana teo amin'ireo firenena manodidina azy izy. Ry hava malala isany ao amin'ny Tompo, ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe: midika inona eo amin'ny fiainantsika zanaky ny fifoazana? Izay rehetra nambara teo izay. Zanaky ny fifoazana tena tian'i Jesosy tokoa ve ianao? Ka vonina hankatoy ny sitrapony? Sa zatra miainy fotsiny ihany, zatra miakatra toby ihany fa tsy miantraika ao anaty ilay fitiavan'Andriamanitra efa tonga nofo tao amin'ny Kristy? Anio ny Tompo dia mitaonahy, mitaonanao hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Ka miteny amintsika tsirairay hoe: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana. Tadidy tsara ry havana fa ny hoe tia eto dia tsy ilay fihetseham-po mahatonga fireketana amin'ny zavatra na olona hafa. Izany hoe tsy toy ny fitiavam-bady na ny fitiavana namana mantsakaiza, fa azo faritana kosa amin'ilay teny Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12 ny 5:12 manao hoe: raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Tsy afa-misaraka arak'izany ny fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavana an' Jesosy sy ny fitandremana ny didiny. Vavolombelony ny fitiavako sy ny fitiavanao azy, ny fitandremako sy ny fitandremanao ny sitrapony. Satria mazava izay nolazain'i Jesosy hoe: tsy izay rehetra manao amiko tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Raha milaza izany mama dia izao ny teniny hoe: tsy fomba Jesosy fa fiainana. Io ny teny renitsika: tsy fomba Jesosy fa fiainana. Ary ilay ray ny fifoazam-panahy malagasy, dada ray ny soalamo koa dia nampianatra fa ny atao hoe mino sy tian'Andriamanitra dia tsy izay mampianatra sy mandahateny ihany, fa ny miaina izany kosa. Ary io nahatonga azy loabava hoe tsy mbola azo lazaina hoe
Hai ny soratra masina iray raha tsy efa iainana. Ny mampalahelo riavana dia misy antsika zanaky ny fifoazana, ny manara-driadrano fotsiny ihany. Misy amintsika zanaky ny fifoazana manao tany mena ovy amin'izao andro ny fanatotoloana na ny mondialisation izao. Baikoy ny kolotsaina, baikoy ny zon'olombelona, andevozy ny filany nofo, fa tsy kary ny fanahin'Andriamanitra itsony. Tratran'izany ity zanaky ny mama anankiray ka very anjara tao amin'ny fanjakany Kristy. Mety gaga isika, nahoana raha zanaky ny mama nefa very anjara tao amin'ny fanjakany Kristy? Io tantara io riavana no amaranako izao tenin'Andriamanitra izao, izay niseho fony fahavelony renitsika. Efa mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny ela io olona io, sady nanaraka ny fifoazana nandritra ny fahatanorana. Rehefa antitra ny sotro ronono dia nirom-ponena tany Antananarivo izy. Ndray andro izy dia tsy salama, ka naniraka ny zanany tany amin'ny mama, dia niteny hoe ao dada marary mafy, ka naniraka anay mba hampandrianao. Araka ny fanaony renitsika moa dia maniraka na mandefa olona izy hamangy sy hitondra fampahirezana ho an'izay sy salama. Ndraindray koa dia izy tenany no mandeha manatanteraka izany fampahirezana famandriana izany. Ary io no tanterahany mama, ny faniriany mama tamin'ity fotoana ity, ny andeha hidina ho any amin'ny tokantranony rangahy tsy salama io, dia niomana izy. Rehefa teo am-piomanana nefa i mama dia nametra-panontaniana taminy Jesosy araka ny tantara. Andeha ho aiza ianao? Dia hoy mama, andeha mangy ny mpanomponao aho, fa marary izy. Fa mpanompoko iza? Hoy Jesosy. Dia nanazava ny mombamomba ilay rangahy mama tamin'izany, nefa niteny Jesosy hoe tsy mahazo mandeha hany ianao. Mbola niady varotra ihany mama, izao inge efa nampanantena, efa niteny tamin'ireo zanany fa ho tongany. Dia hoy niteny hentitra nataon'i Jesosy hoe iza no atahoranao? Izao ve sa izy? Lava ny tantara, fa mahaontsa, mampivaraontsana, mampalahelo, fa tany amin'ny fahaverezana no ny hafarany fiainany ray aman-dreny. Ary lazay ny tantara fa Jesosy tenany no nanipy azy tany amin'ny afobe. Zanaky ny fifoazana saingy tsy nanana anjara tao amin'ny fanjakany Kristy. Zanaky ny fifoazana saingy tsy nandova ny lanitra. Izany hoe zanaky ny fifoazana kanefa tsy nahatahiry tsara ny lovana avelany ray aman-dreny, araka izay noraisiny avy tamin'i Jesosy. Ny antony nahavery azy, araka izay nambaran'i Jesosy tamin'ny mama, dia noho io rangahy io nanararaotra ny famondrampon'Andriamanitra, nanararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary firy amintsika no mbola manararaotra ny famondrampon'Andriamanitra, manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra, ka manarampo fantatra amin'ity fiainana ity. Mbola tanora io rangahy io araka ny voalaza dia efa kristianina, nefa nambaran'i Jesosy tamin'ny renitsika fa nisy ota tsy foiny, nisy ota izay mbola nahatamana azy, nandroso, nilomano tamin'izany ihany izy. Ary izao ny teny mandrakariva hoe rehefa kaiky ho antitra aho vao hipetaka. Io indrindra no antony nahavery azy io Jesosy, hahitako raha mahay madody ny famonjeko izy, tsy atao kilalao ny famonjeko ny tompo. Ota fantatra tsotra izao ve dia iniana tao dia hoe havelako eloka? Tsia, hoy Jesosy. Nireharehany loatra ny famonjeko sy ny fanavotako, ka tsy nanana fanetretena teo anatrehako izy.
tsy atao tsinotsinona ho Jesosy tamin'ny mamany famonjeko, fa mafy tamiko nanatanteraka izany teo ny hazo fijaliana. Ry zanaky ny fifoazana, mankalaza izao taonjobily izao. Tiantsika Andriamanitra, ka naniraka amin'ny Jesosy zanany ho ahy sy ho anao, mba ho faty sy nitsangana tamin'ny maty ho antsika, ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, mifona ho ahy sy ho anao. Tsarovy fa sarobidy no nanafahana ny zanak'Israely avy tamin'ny fandevozana tany Egypta. Izany asa mahery nataon'Andriamanitra izany satria nirany Kristy, izay toy ny rany zanak'ondry, tsy misy klema, tsy misy pentipentina, no natao antoka anatanterahana izany ho atsika mpanota, ho ahy mpanota, ho anao mpanota, ho atsika tsinotsinona. Ny rany Kristy no natao antoka tamin'izany famonjena izany. Ary mahafaly dia izao nomeny Jesosy anjara amin'izany vaovao mahafaly izany koa isika malagasy tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy. Ary tsy zavatra lazaina na vakina ihany amin'ny tantarany hoe mandroaka demonia sy mamela heloka ary mizara fiadanana, fa izao Jesosy miasa tena hita ny zanaky ny fifoazana maso, ny famonjeny sy ny fanapahany ny olona. Io natao hoe fifoazana, fitiavana ny Jesosy Kristy hita mivaingana sy azo vakina ho epistily velona eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Io ny fifoazana. Endrika maro no azo antsika mamaritra ny amin'izany hoe fifoazana, fifoazam-panahy, fa anankiray amin'izany izao ny fitiavana ny Jesosy Kristy hita mivaingana sy azo vakina epistily velona eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatahiry izany amin'ny mpinoana, satria lova sarobidy sy azo tombanam-bidy izany ry havana, no tena zanaky ny fifoazana mahatoky amin'ny fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavana an Jesosy. Io indrindra no ampiverenana antsika amin'izao taonjobily izao. Io no ampiverenana antsika amin'izao taonjobily izao, mba hanananao anjara ao amin'ny fanjakan'i Kristy. Koa amin'ny fotoanandro dia teny amiko sy aminao ny Tompo hoe avia ianareo zay efa notahiny raiko, mandova ny fanjakana zay efa voavoatra ianareo hatry nanorenana izao tontolo izao. Naitra aneo an'Andriamanitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra haharitra mandrakizay, mitsangana raiso ny fitahiana tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina nareo samy ho tanteraka, ka ho kaharovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny aniko ao mandrakizay. Amen. Saya sanyu tajemana. Kau
Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka iana, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandeana matahora ny tompo, ifanay mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana, ary tiavany Jehova Andriamanitra, tiavany Jehova Andriamanitra, katandremo mandrakariva, zay asain'io tandremana.